inona marina ny krizy? Iza no miteraka ny krizy? Iza ny rangory fototry ny hafa amin'ny krizy? Zay no fanontaniana mipetraka amintsika. Ary nahoana no miverimberina ary ilay fidinany vahoaka an-dalambe, ilay fietseham-bahoaka nisy tamin'ny 2:70, nisy tamin'ny 2:70, nisy tamin'ny 2:10, nisy tamin'ny 7:10. Ary amin'izao fotoana izao dia manantanina indray zany krizy izany, ka mahafadiran'ovana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Matetika ho isika, ary zay no dradradradrain'ny mpitondra indrindra fa ny ankehitriny, raha misy atahoran'ny mpitondra fanjakana ny idinany vahoaka an-dalambe na ny idinany hanaovany vahoaka fietsiketsehana, dia lazaina hoe misy mitady anapoaka krizy na amorona krizy na anakorontana eto amin'ny firenena. Tsetsatsetsat tsy haritra kely akory moa ny agagana raha nandre ny préfet de police zay nilaza fa tsy azo atao ny manao fietsiketsehana ny midina an-dalambe amin'ity andro 13 mai 2016 ty. Raha izay fa ny tena nahavariana dia ilay préfet de police nilaza fa ny krizy sy ny fietseham-bahoaka fidinana an-dalambe zay natao hatramin'izay dia tsy fahombiazana ny vokany, tsy nitondra soan'ny firenena. Le nahavariana dia eo aloha le hoe fanakanana ny vahoaka tsy hidina an-dalambe, ny fanjakana no matahotra sao iongana dia le zon'ny vahoaka aneo hevitra hidina an-dalambe zay tahaka ny ataon'ny eran'izao tontolo izao ny sakanana eto Madagasikara. Raha izay fa indrindraindrindra ilay nga préfet de police, fonctionnaire zany ny préfet de police zany, administrateur civil, ny asany dia ny resaka juridika sy administratif, ny fampanajana ny texte, zay fotsiny ihany. Nahoana inga préfet de police no nitetateta anao analyse politika ary anao fitsarana ny fiainam-pirenena, hitsara ny tantara. Asan'ny préfet de police ve ny mitsara ny tantara hoe ny fietsehana nisy, ny fietseham-bahoaka nisy hatramin'izay dia tsy nitondra ninina, tsy nitondra vokatsoa ho an'ny firenena malagasy. Zay ve ny asan'ny préfet de police sa tahaka ny général Florence filohan'ny Moregy ihany koa le préfet de police fitaovana ampelatana ny fitondrana rehefa tsy samy teny ny filohan'ny république, ny prime ministre na ny fitondrana manoloana ny fietseham-bahoaka dia ny préfet de police ny lehiben'ny Moregy no asaina miteny tsy tokony ho teneniny tahaka ny tenenan'ny lehiben'ny Moregy teo aloloha teo. Raha manatanteraka baiko izy, mety tsy mampaninona mieritreritra hoe zay ny asany général izy, miaramila izy, manatanteraka baiko. Fa ilay miteny, asaina miteny foana, tsy adalan'ny eran'izao tontolo izao no milaza ny miaramila sy ny tafika sy ny mpitandro amin'ny filaminana hoe la grande muette, tsy anjarany ny miteny fa mangina. Raha manatanteraka baiko izy dia manatanteraka. Fa ny tetateta iteny ny zavatra tsy tokony ho teneniny. Raha ny filohan'ny republika no miteny dia mety ho hafa indray zay hoe izy ny tsara ny tantara, adevitra hafa aloha farafaratsiny. Any amin'le fond amin'izay no adevitra hoe mitombona sa tsy mitombona zany tenin'ny filohan'ny republika zany. Fa le préfet de police na ilay lehiben'ny Moregy asaina mitsara ny tantara, eo zany no mampiseho fa tena tafiditra anaty krizy ty firenena ity. Eo ny iverenantsika amin'ilay resaka teo. Naninona no nisy reny fietseham-bahoaka sy fidinany vahoaka an-dalambe reny? Inona ny antsoina hoe krizy? Ny fidinany vahoaka an-dalambe ve? Ny fietsiketsehan'ny vahoaka ve? Ny fanehoan-kevitra ataon'ny vahoaka ve no atao hoe krizy sa inona? Voatsielona ny resahantsika matetika ary tsy mahanasatra antsika ny mamerina azy. Voatsielona no ny tenin'ny départementam-panjakana amerikanina hoe zon'olombelona, liberté publique fondamentale ny fanehoan-kevitra, ny liberté d'expression fahalalahana aneho hevitra, ny liberté de presse ny fahalalahana moka ny vaovao amin'ny gazety, ny fahafahan'ny olona manana ny heviny, liberté d'opinion,
dia liberté publique fondamentale ny dikan'izany dia hoe tena zo amin'ny maha olona azy. Velona ianao dia mananjo velona, arovana ny ainao, mila misakafo ianao ny dikan'izany, mila mitafy, mila sisa. Zo takan'izany ny zo ny liberté publique fondamentale, zany hoe ny fahalalahana aneho hevitra, fahalalahana anana ny hevitra zay tianao ananany. Fa tsy hoe tsy maintsy ny hevitry ny mpitondra, ny hevitry ny HVM, ny hevitry ny zaoka zay tsy mitovy hevitra amin'izay dia mpanakorotana. Zo n'olombelona ary zo fototra amin'ny maha olona ny liberté d'opinion ary ny liberté d'expression aneho zany hevitra zany. Ary zay no mahatonga antsika mahita eran'izao tontolo izao fa zavatra normal ny filaharan'ny vahoaka an-dalambe, ny filaharan'ny syndicat an-dalambe, ny fanehoan-kevitra an-dalambe. Na variana ary nahamenatra fantatry ny mpitondra ve fa mahamenatra le filazan'ny préfet de police hoe zay fihetsiketsehana natao trezime dia nampiongana fanjakana ka dino zany dia rarana. Zany hoe le fionganan'ny fanjakana ve ny tena problème fa tsy le antony mahatonga an'le olona aneo hevitra sy hidina an-dalambe. Ny dikan'izany zon'ny olombelona, droit de l'homme ary liberté publique fondamentale ny maneho hevitra, ny midina an-dalambe, ny manao filaharam-be. Tsy misy eran'izao tontolo izao amina firenena rehetra ka midina an-dalambe ny vahoaka, na ny syndicat, na ny mpianatra, na ny mpiasa ka ilaza fa krizy le firenena. Tsy ny fidinan'ny vahoaka an-dalambe zany ny krizy, fadisonina ary fandrebirebena vahoaka ny filazan'ny fanjakana, fa rehefa misy hidina an-dalambe dia ambolo krizy zay. Fa ny tena antsoina hoe krizy dia le antony nahatonga ny vahoaka hidina an-dalambe. Nisy antony vahoaka malagasy, nisy antony vahoaka nidina an-dalambe tamin'ny 1/7, nietsika tamin'ny 1/7 ary nidina an-dalambe teo amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ny 2/7, tsotra fotsiny. Tamin'izay fotoan'izay dia efa naverina ny fahaleovantena saingy, nantsona moa hoe fahaleovantena saritsariny. Ilay accord de coopération sy niavana tamin'ny 60 dia mbola namela ny Madagasikara ho toy ny zanatany ihany. Ny Frantsay no mibaiko ny zavatra rehetrarehetra. Ny Frantsay no hitany amin'ny sampandraraha-panjakana rehetra sy any amin'ny tafika. Ny Frantsay no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ny firenena ito amin'ity firenena ity. Fa ilay endriky ny fahaleovantena fotsiny dia hoe satria malagasy ny président république, malagasy ny ao amin'ny gouvernemanta, malagasy misy anteny mera-pirenena, manana sainam-pirenena, manana hira-pirenena, manana tafy-pirenena, dia mahaleo tena isika. Zay ny endrika ny lazana fa mahaleo tena isika. Saingy endrika ivelany fotsiny fa le fanapakevitra raisin'ireo mpitondra ireo dia mbola ny Frantsay no namolavola azy. Ary ny tombontsoa Frantsay no arovana amin'izay fanapakevitra eto amin'ny firenena. Ka nalay accord de coopération azy dia nanomevahana taratasy mihitsy vita osiny nanomevahana ny Frantsay tamin'ny raha rehetra teto Madagasikara. Zay no nampimemenina ny malagasy hoe mety ve zao, ka nahatonga ny fivoahan'ny hevitra hoe ho vao ny accord de coopération aleo hiverina amin'ny tena fahaleovantena marina i Madagasikara. Indrindrindrindra moa fa ny président Tsirana tany amin'ny taona 76 tany dia efa nanomboka narary tsy salama osa, ary dia samy nanao ny saipatany tao amin'ny fitondrana. Nandeha ny raharaha satria tsy ny malagasy sy ny président Tsirana na ny gouvernemanta neny tena mitondra ny baolina fa araka ny lazaintsika hoe mbola ny Frantsay ka dia mandeha ny raharaha. Ary rehefa mandeha ny raharaha amin'izay hitondran'ny Frantsay azy dia nanomboka ny niariary tamin'ny vahoaka fa tsy dia ny tombontsoan'ny malagasy loatra no arovan'ny Frantsay eto amintsika fa ny tombontsoan'izy Frantsay. Zay ny tena votoatiny nahatonga ny vahoaka malagasy nietsika tamin'ny taona 2/7. Dikan'izany dia ny tsy fahazakan'ny vahoaka ny fomba fitondrana sy ny fomba fitantanana no raha angory fototry ny afo nahatonga ny vahoaka hidina an-dalambe sy anapoaka n'ilay tamin'ny andron'ilay andro sabotsy 13 mai 2/7. Noho ny fitondrana zany, noho ny fomba fitondrana, noho ny fomba fitantanana ny firenena
tsy nety tamin'ny vahoaka malagasy. Zay no antony nahatonga ny krizy. Ny dikan'izany zany tsy ny fidina ny vahoaka an-dalambe akory no antsoina hoe krizy, fa ilay fomba fitondran'ny fanjakana tsy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny vahoaka, tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny vahoaka malagasy, tsy mifanaraka amin'izay maso ny vahoaka malagasy. Zay no miteraka ny krizy. Ny fomba fitantanana ny firenena, zay fomba fitantanana tsy mety amin'ny vahoaka zay no mitarika ny vahoaka hidina an-dalambe. Dikan'izany tsy ny fidinana an-dalambe ny krizy, fa ilay fomba fitantanana. Nietsika moa ny fitondrana tamin'izany dia nitifitra. Ny FRS moa tamin'izany fotoana zany no hémorragie amin'izao fotoana, ary dia nanapoaka grenade nitifitra teo amin'ny kianjan'ny trisme io, fa nivokany nirodana n'ilay fitondrana ny président Tsiranana sy ny fitondrana PSD tamin'izay fotoana izay. Niakatra nijoro ny repoblika, rava ny repoblika voalohany, ary dia nijoro tato aoriana ny repoblika faharoa, nanana fanantenana sy fitokisana. Velom-panantenana ny vahoaka, ary azo lazaina fa ny vahoaka maro anisany nanoana ny président Ratsiraka raha niakatra teo amin'ny fitondrana izy, nametraka fanantenana taminy, tahaka ny nametrahany vahoaka malagasy ray manontolo fanantenana sy fitokisana goavana ny président Tsiranana tany amin'ny taona 1970. Saingy taty aoriana dia nakaleon'ny olona ilay révolution socialista. Toa tsy hitan'ny olona ny vokatr'ilay boky mena sy ilay paradisa socialista nampanantenaina. Toa filaharambary amin'ny telo maraina no hitan'ny olona rehetrarehetra. Toa tsy fisiny ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro manomboka any amin'ny dentifrice ny miakatra no iainany vahoaka, ary dia nanomboka ny fahasorenana. Nanitsy ny diany Andriamatora Ratsiraka tany amin'ny mandat faharoany ka niditra tamin'ny ajustement structurel niarahana tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI. Nanomboka neniverina amin'ny laoniny ilay fitantanana, saingy efa tonga amin'ny teny frantsay hoe le mal est fait. Nanomboka efa sorosorena le olona ka 19 taona taorian'ny tondrana Andriamatora Ratsiraka dia azo lazaina hoe vizana le vahoaka. Andriamatora Ratsiraka moa nananao an'le ajustement ara-toe-karena azy, nanao mboka nanao libéralisation ara-toe-karena, dia tsy nampifanarahany amin'izay ny ara-politika, fa tsy novany ilay lalam-panorenana. Mbola mifikirana tamin'ny fomba ofisialy ilay révolution socialiste, le boky mena sy le fampanantenana paradisa socialiste, ka rehefa tsy zay paradisa socialiste zay no niainany vahoaka, tezitra ny vahoaka. Dia nidina an-dalambe tamin'ny taona 1970. Tsika tsy hiditra androany amin'izay pitsopitso ny endrika ny sehony zany fetsehany zany, iza no nitarika nahoana fa ny votoatiny atsika dia hoe na iza nitarika nahoana ny endrika ny sehony, tsy ho naomby reny zavatra reny raha ohatra ka nytao amin'ny fiainam-bahoaka tao nety, fa matoa naomby reny dia satria ny vahoaka mihitsy no efa sorena, le vahoaka mihitsy no efa nanomboka tezitra, le vahoaka mihitsy no efa leo, nanana lonolony, nanana fahasorosorenana, efa nadisadisa tao amin'ny fiainam-bahoaka tao. Tsy ilay accord de coopération takany tamin'ny repoblika voalohany tsony, fa ilay révolution socialiste tato amin'ny repoblika faharoa, dia midina an-dalambe ny vahoaka. Tsy mora ny midina vahoaka midina an-dalambe zany. Tsy moramora ny manainga, misy maniady hevitra hoe ka ny eto Antananarivo ny eo amin'ny 13 Mei ihany vahoaka malagasy manontolo ve io? Fa tsy mora ny fidina ny vahoaka eo amin'ny kianjan'ny 13 Mei io ny manainga ny vahoaka hidina an-dalambe. Tsy moramora. Fa matoa misy vahoaka mietsika makeo amin'ny kianjan'ny 13 Mei io, vahoaka be. Tsika tsy ady hevitra amin'isany, misy ady hevitra foana teto indrindra tamin'ny 91 firmarina, satria tamin'izay nisy hoe 9 hetsy ny olona teo amin'ny 13 Mei, 5 hetsy ny olona teo amin'ny 13 Mei, ray tapitrisa ny olona teo amin'ny 13 Mei. Omby an'izany ve io kianjan'ny 13 Mei io? Ny tena kapasiten'io dia any amin'ny 100 000, 130 000. Tsy miditra amin'izay ady hevitra izay tsika. Ny antony dia tsotra. Matoa misy vahoaka tonga amin'ny kianjan'ny 13 Mei io, ary isika hoe tsy moramora ny manainga vahoaka hidina eo, dia tsotra. Any amin'le vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara no efa misy lonolony.
any amin'le vahoaka rehetreran'ny Madagasikara no efa sorena, any amin'le vahoaka rehetreran'ny Madagasikara no efa tezitra, any amin'le vahoaka eran'ny Madagasikara no efa madisadisa, tezitra amin'ny mpitondra. Efa tsy zakan'le vahoaka le fomba fitantanana eo amin'ny firenena. Ka rehefa ny vahoaka malagasy manontolo no efa tezitra, dia tsy mahagaga aveo raha misy ampahany na solotena ny vahoaka ireo midina eo amin'ny kianjan'ny Trisme io, na midina kianja eto Antananarivo ary mety any amin'ny faritany isan-karazany ihany koa. Zany hoe ny vahoaka midina an-dalambe tahaka ny 2.70, 1.70 zany, dia vokatry ny efa atezeram-bahoaka eran'ny Madagasikara. Ary rehefa izay no fepetra izay no feno, rehefa ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny tezitra, dia midina an-dalambe ny vahoaka. Ary dia tsy mahagaga raha mienjera izay fitondrana, tsy izay vahoaka eo amin'ny 13 eo fotsiny akory ny tena mampienjera ny fitondrana, fa le atezerana sy asorenan'ny vahoaka eran'ny Madagasikara no efa feno ny kapoaka, mitobaka izy. Le mitobaka angamba ny mety ampahany no mitotony eo amin'ny vahoaka mitotony eo amin'ny 13 fa efa mitobaka aloalika ny ranombary any amin'ny vahoaka manerina Madagasikara. Inona no mahatezitra ny vahoaka eran'ny Madagasikara? Dia mitovy amin'ny tamin'ny 2.70 ihany, ilay vahoaka malagasy manontolo no tezitra amin'ny fomba fitondrana. Le fitondran'ny Repoblika faharoa révolutionnaire socialiste, fampanantenana paradisa socialiste, fampanantenana fa efa ivoaka ny tunnel. Ary dia leo le olona, tezitra ny olona, dikan'izany tsy ilay fidinany vahoaka teny amin'ny 13 mai tamin'ny 91 no tena antsoina hoe krizy. Fa ilay antony nahatonga ny vahoaka hidina an-dalambe efa krizy eo amin'ny fomba fitondrana ny fanjakana. Anka na iza no mitarika na iza, na ahoana ny fomba isehoany na ahoana, rehefa tezitra ny vahoaka mirefitra ny raharaha. Dia nipoaka ny 91. Dia niakatra ny joron'ny Repoblika fahatelo, dia nanana fanantenana goavana indray ny vahoaka malagasy. Entina miakatra ty fireneny ty. Zany hoe hiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka, tsaratsara kokoa ny fari-piainan'ny vahoaka, mba ho metimety koa ny fiainan'ny isa-tokantrano rehetra manerina ny Madagasikara any. Zay no nantenainy ny vahoaka. Ambony be ny fitokisan'ny vahoaka tamin'ny 91. Ary ny fitiavan'ny vahoaka ny mpitondra niakatra tamin'izay fotoan'izay, ny hery natsoina hery velona moa satria saika ny hery velona eran'ny Madagasikara, ny vahoaka manontolo no nanoana n'ilay maronisa farafaratsiny, no nakasitraka ilay fiovana hoe alao mba hiova, mba hiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka, hiakatra ty firenena ity. Saingy vetivety dia diso fanantenana le vahoaka malagasy, ny antony tsotra, tany amin'ny fomba fitondrana ihany, tany amin'ny fomba fitantanana ihany. Tsy mety ny fomba fitantanana ny Repoblika fahatelo fitondrana ny professeur Zafy Albera ny fanjakana sy ny pombazy sy ny ekipany. Tsisy programa, tao niakatra azo seza fotsiny kainy na may, tsisy tetika tena navotana ny firenena. Eo vao miady hevitra hoe araka amin'ny banque mondiale sa tsy anandrakandrana financement parallèle tatsy taroa nefa ay escroc ndray koa le olona fa tsy tena financement parallèle akory ndray aza. Dia tsisy raha vanina. Ary io le nahatonga antsika teny mandrakariva hoe nipotika ny fiainam-bahoaka. Le vary novidina 450 francs kilo tamin'ny 91, lasa 450 francs kapoaka tamin'ny 96. Potika ny fiainam-bahoaka. Tsy zay nefa ny nantenainy vahoaka hoe hidina sy totongana ny fari-piainany fa hoe hiakatra ty firenena ity. Io ny problème maro satria tezitra indray ny vahoaka. Noho ny tsy fahaiza mitantana, noho ny kitototo eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena, tezitra ny vahoaka. So ihany moa fa tamin'iny niaina tao anatina régime parlementaire isika, tany amin'ny parlementa tany dia efa tany ny fahefana, tany amin'ny solomavam-bahoaka ny solotena ny vahoaka, ka tsy voatery nidina teo amin'ny 13 mai ny vahoaka, fa ny solomavam-bahoaka fotsiny no tsy nidina teny amin'ny 13 mai fa tany amin'ny antenimera tany, dia niongana ny professeur Zafy Albera. Fa raha tsy régime parlementaire tahak'izay zany tsika dia nidina an-dalambe indray koa ny vahoaka 9.90 sy 700 arivo. Ny antony
tsy mety ny fomba fitantanana. Variana amin'ny ady la politika, adin'ny président république sy ny prime ministre ravony, adin'ny sampitondra fanjakana, ady fahefana, tsisy raha vanina vokany de niongana indray le fitondrana. Ary de naverin'ny olona Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny taona 7 de nisy indray ny fanantenana vaovao tao amin'ny vahoaka hoe eny ary i Andriamatoa Ratsiraka efa expérimenté, manapahaizana, efa hitany koa ny lesoka teo nanonganan'ny olona azy tamin'ny 91 ka de fatan'izany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, anarenana ny fomba fitantanana, anitsina ny fomba fitantanana satria ao no rangory fototry ny afo, ao no miteraka ny krizy ao. Raha misy krizy eto amin'ity fireneny ity de any amin'ny fomba fitondrana. Amin'ny ankapobeny ny fomba fitondrana n'Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 5 taona faran'iny nety tamin'ny vahoaka malagasy ihany. Nanarina ny toekarena potika tamin'ny fitondran'ny professeur Zafelber. Ny fahadisoan'Andriamatoa Ratsiraka de izy niverina ny latsaka, na efa miteny aza hoe tsy hanao afa-tsy mandat tokana. Tezitra ny olona hoe fa mieritreritra hanao inona ianao no mbola mifikitra eo indray, nefa efa navela hitondra ianao satria nilaza fa hanao mandat tokana ihany. Anarina ny tsy mety, andravina ny diso, anangana ny potika tamin'ilay Repoblika fahatelo tapany voalohany. Ka raha niala teo izy tamin'iny fotoana iny de mora ny fandehan-javatra, tsy nisy ny crise 2002. Fa izy niverina ny latsaka de tezitra ny olona, tezitra ny vahoaka, de ze candidat nipotra ny faninana tamin'Andriamatoa Ratsiraka, potentiel, candidat potentiel, de nirona tany ny olona na tsy fantatry ny vahoaka ary izy ty Andriamatoa Valomanana ty, inona ny tena tiany atao. De rehefa io no lany mera de nirotsaka teo de nitarika ny vahoaka de lasa hoe ilatsaka, aleo makany fa mba hahafahana manala an'Andriamatoa Ratsiraka. De mipoaka ny crise 2002 satria any amin'le fomba fitantanana hoe maninona, efa nitondra ianao elabe, efa zokonjokony raha teo, efa nilaza fa tsy anao fa tsy mandat tokana, ka maninona ny mbola mieritreritra ny janona eo, fa mieritreritra anao inona, fa mieritreritra ny tsy hiala eo mihitsy ve. De nipoaka ny 2002. Zany hoe ny nahanteraka n'le 2002 de any amin'le mpitondra raha tsy nilatsaka intsony Andriamatoa Ratsiraka, nanolotra an'izay nitoanana izy. De na lany Andriamatoa Valomanana fa tsy nisy krizy sy nisy 2002, na lany zay nitoanan'Andriamatoa Ratsiraka fa tsy nisy 2002. Fa no le tany amin'le mpitondra tia fahefana, mijanona eo amin'ny fitondrana, tsy mieritreritra hiala eo, mifikitra eo. Zay le fitiava-pahefana ny mpitondra izay no rangory fototry ny afo de nipoaka indray ny 2002. Tafakatra Andriamatoa Valomanana de tonga amin'ny faratampony indray ny fitokisana sy fanantenany ny vahoaka niandry. Rehefa nitondra Andriamatoa Valomanana de efa nanomboka hitahita fa monopole mikarakara ny magro sy ny tiko sy ny fananany, de mipotra ny Allemand nangonam-bola amin'ny resaka fanoana lalana sy goudron, mipotra ny raisy fanampy fa manao bizina aferana vary amidy any amin'ny 40 000 tonnes makany amin'ny Sadek, mipotra hatramin'ny saika nipotra hatramin'ny Tikoera sy ny namany koa ary. De teo no niratra ny masony vahoaka hoe Tony Angorokarena ny tena mamain'ny le rangahy ty, ny slogan betsaka, ny resaka betsaka to mahafinaritra, fa ny tena izy fangorona Karena. De nanomboka tezitra ny olona ny mandat voalohany aloha vita, fa teo amin'ny mandat faharoa saika tsy lany, fa de alabato. Ary rehefa niverina nanoy an'le deuxième mandat tsy vita tsony le deuxième mandat, tezitra ny vahoaka. No le fitantanana, le fitondrana zay tsy misy afa-tsy mifototra amin'ny fangorona Karena, fikarakarana ny orinasany tenany, fanaovana monopole, zay manao abizina mifaninana amin'ny asany tiko, misy manandrana ny nanafatra menaka, nampidirina ponja ry 3 frères, misy olo-kafa koa, zay manelingelina ny aferan'ny magro sy ny tiko sy ny orinasany flo de potena. Hay ampiasaina le fahefana hikarakarana tena, atao exonération ny appareil frigorifique satria kay an'olo ny fitaovana rehetra ny tiko amin'ny resaka frigorifique ny rehetrarehetra ao. Ampiasaina le fahefana ho an'ny tombotsoan'ny tena manokana,
Zay le fosotra eo amin'ny fitantanana, zay ny tena krizy, ary zay ny rangory fototry ny krizy rehetrarehetra. Dia tsy nagaga raha nidina an-dalambe indray ny vahoaka tamin'ny 2024. Nizaniza nitaritra teo na inona endrika ny sehoany, na ny 2009 io, na ny 2002 iny, na ny 91 iny, na ny 72. Ilay rangory fototry ny afo dia le fomba fitantanana ny fanjakana. Le fomba hitondrany le mpitondra fanjakana tsy makany amin'ny tombontsonim-bahoaka, tsy mijery ny masony vahoaka. Zay no antony miteraka ny fihetseham-bahoaka isaky ny nanomboka tany amin'ny 13 mai 72. Ny dikan'izany dia tsotra, tsy ny fidinany vahoaka an-dalambe akory no antsoina hoe krizy, tsy ny fitenenany vahoaka akory no antsoina hoe krizy, tsy ny fitarainany vahoaka akory no antsoina hoe krizy, tsy ny fihetseham-bahoaka akory no antsoina hoe krizy, ary tsy ny fihetseham-bahoaka no miteraka krizy, fa ny fomba fitantanana tsy mikarakara vahoaka, ny fomba fitantanana ho an'ny mpitondra tia tena, ny fomba fitantanana ny mpitondra tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany tenany manokana, zany no rangory fototry ny afo miteraka ny krizy ka mahatonga ny vahoaka hidina an-dalambe. Tsy mitombina zany ny teny préfet nampitenenina azy hoe le fidinana an-dalambe hatramin'izay tsy nitondra soa, tsy ny fidinany vahoaka an-dalambe ny tsy nitondra soa an'ity firenena ity. Ny vahoaka dia nampiasa ny zony sy ny fahefany mitaraina sy miteny hoe tsy mety mpitondra ny fitondranareo, fa niteraka ny fahavoazana tsy nitondra soa an'ny firenena dia ny fomba fitantanan'ny mpitondra tsy mijery ny vahoaka, tsy mikarakara vahoaka, tsy manatanteraka ny zavatra tadiavin'ny vahoaka hoe ento miakatra ity firenena ity fa vao meny totongana, fanantenana vaovao fa tsy nisy ny fanantenana, na koa hoe mino fotsiny ihany dia nino ny olona fa nidina nikady ny fiainam-bahoaka potika. Zay fomba fitondrana izay tsy ho an'ny vahoaka fa ho an'ny tombontsoan'ny olombitsy. Zay no ny tena miteraka ny krizy, zay no rangory fototry ny afo. Dikan'izany na izany zay ran'izao tontolo zao, ary naroviana ny misy mpitondra fanjakana tsy mikarakara ny vahoaka, mpitondra fanjakana tia tena, mpitondra fanjakana tsy manatanteraka ny tena etaetan'ny vahoaka sy ny sitrapony vahoaka, dia tsy maintsy hidina an-dalambe ny vahoaka, na ho 13 mai 2004 io na ho 13 mai roviana, dia tsy maintsy hitranga ny krizy ataony ny mpitondra ny rangory fototry ny afo miteraka ny krizy. Ary zay no iainantsika ankehitriny. Matahotra fadiran'ovana ny mpitondra fanjakana ankehitriny, matahotra fihetseham-bahoaka, matahotra filaharam-bahoaka, matahotra rotaky ny vahoaka, fa izao ny niteraka n'ilay atezeram-bahoaka ne ka ny fomba fitantana ny fanjakana, le tsy fahaiza mitantany ny mpitondra ankehitriny. Inona ny vitan'ilay fitondrana tao anatin'ny rotaona? Tsy mbola nisy fitondrana nahatezitra vahoaka aingana dia aingana, ary nahatezitra vahoaka amin'ny fomba mahery vaika noho ny fitondrana misy ankehitriny. Tezitra ny vahoaka satria tena ao anaty fahantrana, ao anaty latsaka lalina ny fitondrana ankehitriny, noho ny aferafera ataony ao manodidina ny filohan'ny repoblika, ny bizina ataony ny manodidina ny filohan'ny repoblika, ny fitiavatena ny filohan'ny ao manodidina ny filohan'ny repoblika, potena ny armady satria ao amin'ny manodidina ny filohan'ny repoblika ao nanangana kompania aérienne zay tia omena vahana, dia ilay orinasam-bahoaka no potena. Zany no fitiavatena tafahoatra eto amin'ity firenena ity. Any no miteraka ny krizy, fa tsy ny fidinany vahoaka an-dalambe akory. Anika ny mamono afo sisa no azon'le fitondrana ankehitriny atao, tsy nisintona lesona ny tantara hoe any amin'ny fomba fitondrana neny tsy mety, fa tsy ny vahoaka no adala akory sanatria zony ny vahoaka ny miteny amin'ny endrika rehetrarehetra fa efany zay, fa lay adalan'le mpitondra ny rangory fototry ny afo, le mpitondra tia tena. Ka tsy mahagaga raha ohatra ka miaina ao anaty tahotra fadiran'ovana ny fitondrana ankehitriny ka dia Moreg, lehiben'ny Moreg, général Florence, préfet de police, zany no hierovana an'le fanjakana sisa.
zany sisa no ierovana an'le fanjakana tsy iongana. Fa raha tsy misy hémorragie zany dia efa midoboka. Esory eo amin'ny 13 mai ny hémorragie sy mpitandro filaminana. Dia avy aloha ny vahoaka hetsika. Avy aloha ny vahoaka hanao ny ampiasa ny eritreriny manko ny marimarina koa. Fa ho hitantsika fa ho rakotra vahoaka tsy omby manomboka any amin'ny garaka hatrany Ambojatovo, manomboka any amin'ny Rabe Arivelo ka hatrany Tsaralalàna any, hipoka vahoaka io na tsisy hitarika aza satria efa tezitra ny vahoaka. Fa dia le fampitahorana sy raha-matahora fotsiny sisa, fampiororona fotsiny sisa, terrorisme fotsiny sisa zany no isakanana ny vahoaka tsy hidina an-dalambe. Zay sisa. Satria le mpitondra tsy naomby, tsy nahavita azy le mpitondra. Anka mamorona mieritreritra hifikitra eo amin'ny alalan'ny hery. Dia re andro 2018 dia hanao fifidianana amin'ny alalan'ny alabato. Zay ny fikirany amin'ny fitondrana. Tsy voandroany nisy alabato teto ambonin'ny tany, fa fitondrana iza ny voaron'ny alabato, fitondrana iza ny voaron'ny fampiasan-kery, ny mpitandro amin'ny filaminana. Raha nisy nanana hery tsy nisy ohatran'izany Staline zany. Antapitrisany pitsikilo, ny KGB eraky ny fanjakana mitsikilo. Zay olona rehetrarehetra manana heritreritra to tsy dia tia fanjakana, tsy tia Staline, fa niaron'ny Staline sy ny fanjakana komunista ve zany. Raha nanana hery tsy misy ohatra ny Hitler sy ny Gestapo, ny SS sy ny sisa. Camp de concentration eraky Europa sy eraky Allemagne. Fa nisakana ny Hitler tsy potika ve zany? Niaro any Hitler ve zany? Fahafirin' zany zay hémorragie, fahafirin' zany zay polisy. Mafy ane zany FRS tamin'ny 72 zany. Fitaovam-piadiana fomba israelianina, formation israelianina, fa tsy naharo ny fitondran'ny président Tsiranana zany. Nisy ny réserve tamin'ny deuxième république, régimenta misy bataillon anankifiry, fa tsy naharo ny fitondran'ny république faharoa, manga fotsiny DGID, sy ny sisa. Dikan'izany tsotra, tsy maintsy hisy ny 13 mai, tsy maintsy hisy ny fihetseham-bahoaka. Rehefa ny mpitondra no tsy manao ny tokony ataony, tsy mahavita azy, tsy mahomby, dia tsy maintsy hisy ny fihetseham-bahoaka. Tsy maintsy hiongana ny fitondrana zay tsy manatanteraka ny sitrapon'ny vahoaka. Fa ny fitondrana mahatateraka ny sitrapon'ny vahoaka, mahavita ny zavatra tadiavin'ny vahoaka aminy, na izany izy hitarika amin'ny 13 mai eo, tsisy anaraka zany. Ary tsy hiongana zany fitondrana zany rehefa fitondrana mahomby, tiam-bahoaka. Tsy mahongana ny fitondrana tiam-bahoaka ninninona na iza. Fa rehefa fitondrana ny tsy tiam-bahoaka, hémorragie ny hijanonana eo sisa. Fampiasan-kery sy terrorisme sisa no hijanonana eo. Eo no mahatonga antsika hiteny hoe ny tena niteraka ny fidinany vahoaka an-dalambe na 72 na 91 na 2002 na 2009 na amin'ny hoavy, dia tsy ny vahoaka akory fa zony ny vahoaka ny miteny, fa ny rangory fototry ny afo dia tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana ny raharaha. Ka nao ataonao inona na ataonao inona, rehefa tezitra ny vahoaka mipoka io, mirefitra io. Fa rehefa mahomby ny fitantananao ka faly aminao ny vahoaka, dia voaro ianao. Ireo ny fitondrana mahomby any ivelany rehetrarehetra. Fa ireny milamina, tsisy atahorany. Fa tsy hoe hémorragie akory, préfet de police akory, fanakatsakana anay tsero akory, zany no hitazona fanjakana. Nefa le fahatezeram-bahoaka efa mihoatra, efa aloalika ny ranombary, efa tafahoatra ny kapoaka, dia tsy magaga raha ohatra ka tsisy fitondrana milamina. Mamorona popularité tsy artificielle. Raha misy fifidianana tena madio mangarahary eto, alefasy hoe dia nahoana ny fitiavan'ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny. Dikan'izany izao fomba fitondran'ny mpitondra ankehitriny zao no fomba fitondrana tena mampipoaka krizy eto amin'ny firenena. Io fomba fitondrana ankehitriny io tsy mijery vahoaka, tsy mijery tombontsom-bahoaka. Io ny rangory fototry ny afo, ka tsy ny fampiasana terrorisme sy raha matahora akory miaro fitondrana. Rehefa ny fitondrana ny tsy tian'ny vahoaka,
dia nidina an-dalambe ny vahoaka. Rehefa ny fitondrana ny mahatezitra vahoaka, mandisy fanaterana vahoaka, nipoaka ny 72, ary ninninona natao nipoaka ny 91, ninninona natao nipoaka ny 2002, ary ninninona natao nipoaka ny 2009. Zay ihany no tsy maintsy isaintsaina. Dikan'izany tsy any amin'ny vahoaka ny tokony heritreritra fa any amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao 13 mai 2016 zao.